Aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nansiana tombo-kase anareo amin'ny andro ny fanavotana. Esory avokoa ny fahatezerana, ny fahavinirana, ny fahasosorana, ny fanevatevana ary ny fitenenan-dratsy mba milolopo rehetra. Aoka samy ifampianatra ianareo, ifampiatrano ka hamela heloka ny samihafa dia tahaka ny namelan'Andriamanitra heloka anareo ao amin'ny Kristy. Efesiana 4:1-7 ka hatramin'ny 12. Aza mampalahelo ny fanahy masina izay nanasiana tombo-kase anareo. Mariantsika tsara zany fa tsy le fanahy masina ny tombo-kase, fa amin'ny alalan'ny fanahy masina no ametrahana ny tombo-kase ao anatintsika. Esory ao anatintsika ny folentika rehetra. Inona moa zany folentika zany? Le rancune, rancunier, manana inona moa zany? Folentika, de tena manao rancune mihitsy, eritreri-dratsy raha vao mahita olona anankiray de eritreri-dratsy. Ny fahatezerana, ny fahavinirana, fitabatabahana, fitenenan-dratsy rehefa misy zavatra tsy araka ny sitrapontsika mifanohitra amin'ity de tena miredredra mihitsy ary tezitra mafy. Aoka tsy hanao andreny, aoka hitandrina mafy isika. Aoka alemy fanahy amin'ny namantsika avy isika, malemy fanahy, mifampianatra, mifamela heloka. Tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helontsika no ifamelantsika heloka kosa. Ny fiainan'i Kristy dia izao, tokony hisy hery miasa mangina ary miamivelatra eo amin'ny fiainantsika. Na dia tsy miteny aza isika dia mandray lesona amintsika ny olona, ary tsy lesona ratsy fa lesona tsara. Vao mahita antsika mitsangana fotsiny angamba ny olona dia efa mangina, iny ranona mandalo, moramora, miova daholo ny rivo-piainana rehefa mandalo isika, satria izay le hery miasa mangina ho amin'ny tsara. Ary tokony hanana an'izany isika rehetra. Fikasan'Andriamanitra ny hatsapahan'ny olona rehetra manodidina antsika, fa ilaina isika ary io filanantsika io dia izao tena mahasoa ny hafa mihitsy. Ny fanahy tsirairay, isika tsirairay dia voahodidin'ny rivo-piainan'ny tenany. Rivo-piainana izay mety sy aina tsy tsara, mety hanome aina tsara ihany koa, mety hitondra fahadisompana tenany fakifina, ary mety hitondra finoana herim-po fanantenana, hamerivery ny fofomanitry ny fiadanana, ny fandalovantsika. Misy karazan'olona ary namana amin'izao fotoana be fahasahiranana izao, dia manantona antsika izy dia miteny eo, lazay ny problemany rehetrarehetra. Ianao zany tsy nanao ninonninona akory fa vita ny teniny, afa-po izy. Dia ohatrany hoe afaka le enta-mavesatra. Inona ny antony? Tsy mananana olona ahafahana milaza ny alahelony mihitsy izy. Dia hoy izy tsika malagasy hoe alahelo tsy ambara havana, zakan'ny tompony ihany. Rehefa nizaraina le alahelo, tsy nanome vahaolana akory anie ianao fa dia afa-po izy, dia nilamina ny fiainana. Andraikitra tsy azo ialana ny hery miasa mangina avy amintsika ho an'ny hafa. Tsy azontsika ialana mihitsy io. Itsika zany tsy afaka miteny mihitsy manao hoe fiainako fa aza idiranareo. Mety miteny an'izany tsika fa misy hery miasa mangina ho amin'ny hafa, izany zavatra ataontsika izany. Ny teny ataontsika, ny asa ataontsika, ny fomba fitafintsika, tandremo tsara, ny fomba fitafintsika, ny fomba fihetsika ataontsika, ny geste ataontsika, misy dikany avokoa. Ny fitafy, ny geste ataontsika, ny fomba fitafy, ny lokon'akanjo anaovantsika, dia misy heviny, misy dikany avokoa renireny. Aoka hitandrina tsara zany tsika. Fa ny lokon'akanjo anaovantsika dia misy heviny any amin'ny hafa. Ny firafitry ny akanjontsika dia misy heviny any amin'ny hafa. Ireny ilay atao hoe hery miasa mangina. Ny fomba fibangon'ny volontsika, ny ranomanitra anaovantsika, misy akony, ka ninonninona zany mahakasika antsika, ninonninona mahakasika antsika, tsarovy mandray lesona avy amintsika ny hafa, ary tokony ho lesona tsara ho antsika izany. Kely dia kely angamba ny fieritreretantsika azy, fa mavesa-danja eo amin'ny hafa. Ry namana, miteny amin'ny hafa isika, tsy amin'ny alalan'ny vava, fa amin'ny alalan'ny momba antsika rehetra. Andeha aneo hery miasa mangina ao amin'ny hafa, ka hitondra
famelan-keloka, hitondra alemem-panahy, hitondra fitiava, hitondra fianarana. Misy karazan'olona de izao mianatra mihitsy izy. Misy efa hitako zany ity hoe misy mpitoriteny mahay mitoriteny, de mbola kely le tovolahy de efa nianatra. Za rehefa lehibe de hanao mpitoriteny ka ho toy ny olona iny. Mahafinaritra izany, ery miasa mangina. Hotahiny tompo ianao ka am'izao famaraparanana ny telo volana izao de anapa-kevitra isika ery miasa mangina tsara no hivoaka avy amin'ny fiainantsika, hivavaka isika. Misaotra anao zay tompo tsara, tia anay ianao, mampianatra anay fa tsy maintsy misy akony eo amin'ny hafa ny momba anay. Ampianaro izay aneo zavatra tsara amin'ny manodidina anay, teny mpitiavana, teny mitondra fampahirezana, ny fitafiana anaovanay fitafiana mendrika hanome endrika izay tsara ho an'ny tenanay sy ohatra ho an'ny hafa. Ianao ampahery anay ary hanarina ireo tsy mety rehetra izay nataonay ahatsapanay fa afaka manome zavatra tsara ho an'ny manodidina anay izay. Taio izahay, taio ny manodidina izay mandray lesona avy aminay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.